zavatra nolazainy no teneny tao anatin'ity rahavary ity. Betsaka ny manipulation, betsaka ny detarika an'ity resaka ity amin'ny resaka izay vao mainka mampitro sembo, ary tsy tokony anaiko zarazaraina ao anatin'izany isika. Zay no mpanatsofana misy marina lehibe izay hozaraiko aminareo androany, satria ny zavatra tsy voazay aminareo dia manaraka kaiky aminao rahavary. Mba afaka misy manampy avy ianareo fa misy zavatra tena tsy azoko tsony fa tsy lazaka hoe tsy azoko mihitsy, dia le rarambo malaza mialatsiny ohatrany hoe dridrangilo fa na za koa raha nefa tsy te verina amin'ny intsony fa misy vaovao nampiverina ny saina tamin'izy dia zao ny démonstration sy ny fanazavana rehetrarehetra zay nomenantsika ary tena fanazavana matetitetika ary olombe daholo no nanome ny fanazavana tamin'ny télévision, dia raha atao ny conclusion dia hoe fait divers tsy tokony anaovana resabe hono fa fait divers adina fiarahamonina, adiny samy ankizy, adiny resaka fialonana sy ny sisa tadidinareo ngamban'izy igny. Dia bon, zay zany. Zay ny version officielle, mba tsy hitenenana ny version officieuse. Dia gaga nefa hoe raha fait divers, ahoana comment se fait-il fa niakatra lapam-panjakana ireo fianakaviana no dona Paoly. Hoe raha raisina amin'ilay volet hoe fombantsika malagasy ny mamangy manjo surtout hatola be dia be, tena marina zany, fa raha jerena le timing, raha ohatra ka mamangy manjo zany tokony zao ve fa maninona no zao, justement le synchronicité an'le timing mampieritreritra. Ny fahatadidiava koa ny olona miakatra napampanjakana ty amin'ny vahoaka dia matetika événement national izay mikasika na atao hoe ny firenena ray manontolo na affaire d'état. Tadidiko tsara tamin'ny fandresen'ny Baria tena hoe tsy tena zao tontolo zao fa Madagasikara ray manontolo dia rariny sisa niakatra napampanjakana teny avoloa nandresana medaly izay fierté nationale. Tao koa reo basketteur atsika, fierté nationale. Sy ny sisa maro samihafa izay tokony markena mihitsy. Zany hoe ny communication voaraiko zany dia hoe matoa zany voantso eny avoloa dia affaire d'état na raharaha goavana mahakasika ny firenena ray manontolo. Fa raha ohatra ka famangimanjofo zany sy resaka fait divers no lasa à la une ary miakatra lapam-panjakana, par raisonnement zany ampitaina amiko dia hoe affaire d'état. Or ny nilazana taminay dia hoe non fait divers fotsiny ihany, mampalahelo fa fait divers fa tsy affaire d'état. Izao anefany tohatran'izay le message voaray. Ka za zao mijery ny zavatra nitranga da ny Kongo c'est grave fa tsy mindrenesana feo firy asako moa amin'ny faritany dia ohatrany hoe ambo malaza ihany no Madagasikara. Mais bon, tsy hiditra amin'izay débat ray zay tsika fa mampieritreritra hoe tsisy resaka firy. Mazenga tamin'le fahatolona tany miampy an'le olona tsy hita hatramin'izao tamin'le sambo azaliny fa nisy an'iny affaire iny izay navoaka ny député Afakandro Christian, dia hatramin'izao mbola miady ireo fianakaviana ireo aiza ny havanay izay tsy fantatra raha tena maty tokoa fa ohatrany tsy mazavazava io resaka io. Donc zany tokony mbola azo anaovana recherche nationale mihitsy satria aina tokony mbola azo vonjena satria misy zavatra mampiaya fa silence radio. Tsena sabotsy zay ngeza be zavy any Antsirabe teo iankinan'ny ain'olona be dia be dia fidinana amin'ny ministre vitsivitsy dia hatramin'izao tsy fantatra
fa hoe plan de reconstruction efa vita nagaga sa 48 heures après defa preny plan de construction reconstruction avec schéma détaillé tena rapide tokoa aloha e mais déjà zay foana hoa notre timine nous trahisse ny timine atsika ihany no mitrahira atsika zay tandremo zay resaka théorie de la synchronicité ty inona koa be deaibe ny fahavoazan'ny ny any atsimo ny kere zay mbola tsy résolu tsy nahazo lampam-panjakana fa ity raharaha Amboamalaza niakatra lampam-panjakana petraka zany fanontaniana aminay mpanarabaovao tsotra dia ny hoe fanga tsy fait divers indray le izy fanga lasa affaire d'état ce qui veut dire raha affaire d'état dia zay le lazaitsika hoe lapsus ary plus miinsiste manazava ny izy zay efa nisy fanazavana officialy atao ngamba fa tsisy mihoatra ny reny dia nanaraka kely le vaovao teo dia hoe ho renareo ihany ny mampanome toky fa ho fantatra ny marina amin'ny tantara io fankamo mbola misy zavatra tokony fantarina ka tsy efa nivoaka ny tatitra sy ny rapport zay natao nareo manam-pahefana ambony rehetrarehetra dia somary gagagaga ihany hoe mbola ho fantatrareo ny marina zay lazaiko hoe les incohérences les contradictions lasa namoa ndray ny curiosité fa inona marina zany le Amboamalaza nefa atao kote raha ohatra ka atao ambony échelle par rapport ny retsy ambiny retsy zay iverina fa grave be mihitsy nefa lasa ity ndray no lazaina hoe noho ny fihetsika dia zay no mampieritreritra ka zay no mba tsy aritra kely hoe ampionareo fa tsy azoko tsony le izy mba tsy lazako hoe ohatra ny tado azoko be le izy malaza tokoa Amboamalaza malaza Amboamalaza sabitain'Andriamanitra mba afaka misy manampy avy ianareo fa misy zavatra tena tsy azoko tsony fa tsy lazako hoe tsy azoko mihitsy dia le raharaha Amboamalaza zanalatsiny ohatrany hoe dridrangilo fa na za koa raha nefa tsy te verina amin'ny intsony fa misy vaovao nampiverina ny saina tamin'ilay izy dia zao e ny démonstration sy ny fanazavana rehetrarehetra zay nomena antsika ary tena fanazavana matetetika ary olombe daholo no nanome ny fanazavana tamin'ny télévisionna dia raha atao ny conclusion dia hoe fait divers tsy tokony anaovana resabe hono fa fait divers adina fiarahamonina adiny samiakizy adiny resaka fialonana sy ny sisa tadidinareo ngamba n'izy igny dia bon zay zany zay ny version officielle mba tsy hitenenana ny version officieuse dia gaga nefa ny hoe raha fait divers ahoana comment se fait-il fa niakatra lampam-panjakana ireo fianakaviana no dona Paoly hoe raha raisina amin'ilay volet hoe fombantsika malagasy ny mamangy manjo surtout fatolona be deaibe tena marina zany fa raha jerena le timing raha ohatra ka mamangy manjo zany tokony zao ve fa maninona no zao justement le synchronicité an'le timing mampieritreritra ny fahatadidiava koa ny olona miakatra lampam-panjakana ty amin'ny vahoaka dia matetika événement national izay mikasika na atao hoe ny firenena ray manontolo na affaire d'état tadidiko tsara tamin'ny fandresen'ny Baria tena hoe tsy teny hoe zao tontolo zao fa Madagasikara ray manontolo dia rariny sinitsy niakatra lampam-panjakana teny avoloa nandraisana medaly izay fierté nationale tao koa reo basketteur atsika fierté nationale sy ny sisa maro samihafa izay tokony markena mihitsy zany hoe ny communication voaraiko zany dia hoe matoa zany voantso eny avoloa dia affaire d'état na raharaha goavana mahakasika ny firenena ray manontolo fa raha ohatra ka famangimanjofo zany sy resaka fait divers no lasa à la une
ary miakatra lapam-panjakana par raisonnement zany ampitaina amiko de hoe affaire d'état. Or ny nilazana taminay de hoe non fait divers fotsiny ihany, mampalahelo fa fait divers fa tsy affaire d'état. Izao nefany tootran'izay le message voaray ka za zao mijery ny zavatra nitranga da ny kongo c'est grave fa tsy mindrenesana feo firy asako moa amin'ny faritany dia ohatrany hoe ambo malaza ihany no Madagasikara. Mais bon tsy hiditra am'izay débat ray zay tsika fa mampieritreritra hoe tsisy resaka firy. Mazenga tam'le faty olona tany miampy an'le olona tsy hita hatram'izao tam'le sambo azaliny fa nisy an'iny affaire iny zay navoakany député Afakandro Christian de hatram'izao mbola miady reo fianakavianareo hoe aiza ny havanay zay tsy fantatra raha tena maty tokoa fa ohatrany tsy mazavazava io resaka io. Donc zany tokony mbola azo anaovana recherche nationale mihitsy satria aina tokony mbola azo vonjena satria misy zavatra mampiaya fa silence radio. Tsena sabotsy zay ngeza be zavy any Tsirabera teo iankina ny ain'olona be de be dia fidinana ministre vitsivitsy de hatram'izao tsy fantatra fa hoe plan de reconstruction efa vita nagaga sa 48 heures après defa prêt ny plan de reconstruction avec schéma détaillé tena rapide tokoa aloha e. Mais déjà zay foana hoa notre timing nous trahisse, ny timing atsika ihany no mitrahira atsika. Zay tandremo zay resaka théorie de la synchronicité ty. Inona koa be deaibe ny fahavoazan'ny any atsimo ny kere zay mbola tsy résolu tsy nahazo lapam-panjakana fa ity raharaha Amboamalaza miakatra lapam-panjakana. Petraka zany fanontaniana aminay mpanarabaovao tsotra de ny hoe fanga tsy fait divers indray le izy fanga lasa affaire d'état, ce qui veut dire raha affaire d'état de zay le lazaitsika hoe lapsus ary plus miinsiste manazava ny izy zay efa nisy fanazavana officialy atao ngamba fa tsisy mihoatra ny reny dia nanaraka kely le vaovao teo de hoe ho renareo ihany ny mampanome toky fa ho fantatra ny marina amin'ny tantara io. Fankamo mbola misy zavatra tokony fantarina ka tsy efa nivoaka ny tatitra sy ny rapport zay natao nareo manam-pahefana ambony rehetrarehetra somary gagagaga ihany hoe mbola ho fantatrareo ny marina. Zay lazaiko hoe les incohérences, les contradictions lasa namoa ndray ny curiosité fa inona marina zany le Amboamalaza nefa atao côté raha ohatra ka atao ambony échelle par rapport ny retsy ambiny retsy zay iverina fa grave be mihitsy nefa lasa ity ndray no lazaina hoe noho ny fihetsika dia zay no mampieritreritra. Ka zay no mba tsy aritra kely hoe ampionareo fa tsy azoko tsony le izy mba tsy lazako hoe ohatra ny tado azoko be le izy. Malaza tokoa Amboamalaza. Malaza Amboamalaza. Sabitain'Andriamanitra.